averina kely. Ampifaliana indray no era-banantsika androany ara-paina indray natratra nyity andro faharoa ity izay andron'ny vavaka sy ffdkn izay resansika dia manonona ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy dia manasa antsika tsirairay avy indray androany mba hianatra ny teny androso anatin'ny teny hisakafo ny teny dia melohan'izany dia hivavakantsika mba hamora fotsika tsirairay avy androany Jesosy tena sokafako ny foko indray ny teninao dia asandratoara vavakantsika. Ray masina tsara indrindra zana-danitro feno fitiavana anao fonay Jesosy androany amin'ny andro faharoa indray. Misaotra fa natratra nyity andro faharoa indray zay Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fifidiananao nahatonga an'izany Jesosy. Dia makasitraka anao zany amin'izany ary apetraka feno am-pelatananao zao fotoana izao mba ho vohitry ny teny indray eto amin'ity tambazotra ity androany. Apetraka feno am-pelatananao ny fonay raha ho avy ny teny Jesosy dia oka tena anavatsava sy hiditra ty anaty fonay teninao. Aza lehilahy indray ny teninao amin'ny saina izay fa amin'ny fonay nandrasanay an'izany. Ary ninona teny tsy avy aminao rehetrarehetra Jesosy dia oka tsy ho voateny eto izany ny anaran'i Jesosy. Fa ninona teny mba tianao entina mba hiainanay dia oka ho voateny eto izany ny anaran'i Jesosy. Fanay maso manasa anao tanterak'izay ameno an'izao fotoana izao hitarika anay hanokatra masom-pananay ahafahanay mandray teninao. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy Tompo, saotra Jesosy eo. Amen. Voalohany indrindra dia mila isika vonona tsara eo am-pianonana ny ten'Andriamanitra satria Andriamanitra amin'izao fotoana anatin'ny efatrandro dia manitsana ireo toetra izay tsy tian'Andriamanitra. Misy an'ireo toetra izay tsy tian'Andriamanitra iainantsika dia tian'Andriamanitra ahitsasika izany toetra izany. Aza dino fa ny ten'Andriamanitra dia efa niteny tamintsika mihitsy hoe manindrona tahaka ny sabatra lela hozy izy ny ten'Andriamanitra manapatapaka izay tsy izy rehetrarehetra anatsika any kanefa kosa mitondra aina ho an'izay mahazo azy. Dia manasa antsika mpitiavana zany andraisantsika ny ten'Andriamanitra indray androany. Raiso ny baibolinao matoko fahadimy ny andininy fahadimy dia vaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny-tany. Sambatra hozy izy malemy fanahy fa izy no andovan'ny-tany. Ny fahasambarana omen'Andriamanitra ry dia hafa mihitsy. Izy tsy niteny hoe sambatra izay manana ny zavatra ila izay fahasambarana fa any ambony izay dia mila manana an'izany toetratra ho singantsika manokana atao am-piandohana ny fahalemem-panahy dia hozy izy hoe izy no andovan'ny tany. Rehefa malemy fanahy ny olona dia mamaly azy daholo eto amin'ity tany ity. Jereo tsara raha ohatra ka i Mosesy no nalaitahaka ao anaty baiboly fa tena nahazo fankasitrahan'Andriamanitra ihany koa satria anisan'ny tiavan'Andriamanitra Mosesy dia ny fahalemem-panahy tao anatiny. Mila mianatra malemy fanahy isika. Ny fahalemem-panahy dia toetra iray tena itovizantsika amin'Andriamanitra. Ary io ny hitan'Andriamanitra tany amin'ny Mosesy dia izao anisan'ny nahatonga an'Andriamanitra mifidy azy ka naiza toerana nalehan'io Mosesy io dia niaraka tamin'ny foan'Andriamanitra. Raha maizina ny andro dia niseho tamin'ny andro rahona Andriamanitra. Raha andriafo Andriamanitra ka raha main'andro be dia niseho tamin'ny andro zany hoe naseho an'Andriamanitra mihitsy fa momban'ny Mosesy izy. Momban'ny Mosesy izy rehefa misy fotoana misy zavatra ilaina rehefa haitsika fa hoe niara-nitombo tamin'ireo olona izay nandeha teny ny fitafiana satria nahoana naseho an'Andriamanitra fa nisitraka an'izany zavatra spesial zany ireo olona izay niaraka tamin'ny Mosesy. Ny olona malemy fanahy zany dia olona afaka miaino an'Andriamanitra sy mankatoa an'Andriamanitra satria mitovy toetra amin'Andriamanitra. Ka raha tianao zany mba hiaino ny ten'Andriamanitra any, misy fotoantsika indraindray mavesatra ny ten'Andriamanitra, indray mahafinaritra ny ten'Andriamanitra. Rehefa mahafinaritra ny ten'Andriamanitra indraindray dia mora adino. Dia mora adinontsika. Dia rehefa mavesatra koa izy
dia mora adinontsika indraindray aza mahatezitra antsika kanefany ho an'ny olona manana izany fahalemem-panahy izany dia mora mandray miaino makatoa izany ten'Andriamanitra izany satria mitovy toetra amin'Andriamanitra ka ny fahalemem-panahy dia tena toetran'Andriamanitra izy io. Mila mandiny teny isan'andro tsika mba hoe manana an'izany fahalemem-panahy izany ve tsika. Indraindray na ao an-tokantrano azy na amin'ny fiarahantsika samy mpiray tampo, mpivady, indraindray mahatonga ny ady dia tsisy an'io fahalemem-panahy io satria rehefa miteny ny anankiray dia samy manana an'izay tiany andraisany anazy, samy manana ny fomba fijeriny azy fa adino le fahalemem-panahy nomen'Andriamanitra. Jereo nge Jesosy Kristy Jesosy dia nanana n'io fahalemem-panahy io. Ao amin'ny Mateo 7:20 ny 9:20 dia ozy ny ten'Andriamanitra nefa andreo sika manafitoa anazy dia makanesa ao amin'ny ranomasina ianao ka manjonoa ary raiso izay hazan-drano azy voalohany ka rehefa sokafanao vavany dia ahita vola sekely eo ianao dia raiso izany ka omeo azy ho avy amiko sy ho aminao. Taketra teto ny mpitaketra dia azo lazaina mihitsy fa tsy tokony mandoa ry zareo, izany hoe Jesosy izany. Dia ny zavatra nitranga nefany rehefa izay ny tantara dia korotana be ilay izy dia io efa hitantsika eo izy Jesosy hoe eny tsy maninona fa mba tsy hatafitoa anazy, mba tsy hatezitra azy dia izao andana maka hazan-drano fotsiny dia misy vola ao anatiny dia aloavy ho anasy ianao na dia tsy tokony andohan'izany ary. Hitanao izany toetran'i Jesosy izany, misy zavatra indraindray eo amin'ny tena hoe tokony ozy izy Jesosy hoe fa neny Jesosy raha vao zavatry ny tany dia mivitan'i Jesosy foana mandevitra tsy maninona andana fotsiny. Dia jereo fa rehefa nakatoan'izay fahalemem-panahin' Jesosy izay Petera dia jereo fa nahita vokatra, lasa nahita fahagagana, aiza nisy olona ahita volana eny vavan'ny trondro izany dia teny aminao hoe ao anatin'ny fahalemem-panahy iainanao dia jereo fa manokatra ny vavan'ny trondro lasa hisy vola'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia tena tsy tia korotana izy teo amin'ny fiainany ary izay mihitsy moa voalaza amin'ny Baiboly hoe ny fanahy ozy izy tsy mitoetra ao anatin'ny loto. Inona izany loto izany? Dia Andriamanitra ihany koa tsy tompo ny fikorotanana ka teny aminao ireo korotakorotana rehetrarehetra ao an-tokantrano na hita maso ivelany na ara-panahy na amin'ny fiainana dia oka ho alamina daholo izany. Rehefa tsy tia korotana ny olona dia manomboka lavitry ny ady, dia manomboka miditra eo ampovoany Jesosy satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe naiza haingona andronany telo amin'ny anarako ozy izy dia eo ampovoany rehefa tsisy korotana intsony dia ny anaran'i Jesosy amin'izay ny eo ampovoany, Jesosy amin'izay ny resahana dia manomboka mamangy an'izany tokantrano izany Andriamanitra. Jesosy Kristy ozy izy teo tsy tia korotana fa jereo fa mandevitra foana izy amin'ny fotoana rehetrarehetra tokony andevana. Raha mandinika ianao fantatra Jesosy tsara hoe hamadika azy Jodasy, tena fantany kanefany nahoany ity Jodasy ny samapiditra mofo ao anaty vilian'i Jesosy, tsy olona akaiky azy ve izany? Tsy teo amin'ny Jesosy mihitsy ny tena hoe mela afa-panakorotana hamadika satria tsisy toetra ratsy eo aminy fa fahalemem-panahy foana ny tao anatin'i Jesosy. Dia jereo tsara fa na inona zavatra nitranga dia nasehon'i Jesosy foana hoe manana an'izany fahalemem-panahy izany izy. Ndao nge raisitsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Titos 3:7 ny 1 ka hatramin'ny 2 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana no tsara, ho vonona ao amin'ny asa tsara rehetra, tsy hiteny ratsy olona, tsy ho mpilady fa ho mpandefitra, maneho ny fahalemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Jereo tsara eo jereo asa tsara. Ianao zao vao mieritreritra izany asa tsara izany dia tena hoe hiteny amin'ny teny tsy fantatra, asa tsara tena tonga dia hivavaka ho amin'ny malemy eny ambony chaise roulante tonga dia mitsangana. Ohatran'izany indray fieritreretantsika izany asa tsara izany fa ny amin'ny Baiboly ny asa tsara eto dia ozy izy tsy hiteny ratsy olona, tsy ho mpilady fa ho mpandefitra, maneho an'izany fahalemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Ka teny antsika ray aman-dreny ohatra ny ahoana fomba firesakantsika amin'ny zanakitsika, ohatra ny ahoana mba fomba firesaka ao amin'ny olona manodidina anao, amin'ny mpiara-miasa aminao. Ndraindray antsika tsy mahita fitia ndraindray antsika ohatra ny hoe atosikantsika any amin'ny devoly foana amin'ny problème, devoly mamingana amin'ny fiainako, devoly ratsy kanefany le toetrantsika mihitsiny mahatonga ny olona tsy tia antsika dia eo antsika dia atsona mpiandry, atsona ny hiady tena hoe Esau
nefany itsika sao dia itsika mila ianao nge mety tsy manompa olona fa rehefa miresaka amin'ny olona ianao mba tokony aneho an Kristy ianao tsy hoe rehefa miresaka amin'ny olona domenao paquet daholo ataonao mafantatra anao zany efa fampianaram-pastera efa tamin'ny taonjanja azo atao mafantatra ny anaranao no rehefa atao mafantatra ny anaran'i Jesosy indraindray raha tsy manao ratsiratsy toetra kely dia tsy fantatra ngamba mety misy toerana mba lomenanao ohatra mety any am-piasana na mety any amin'izay toerana na ao am-piangonana mihitsy ary mba nasandrasandra nasondrosondrotra kely dia io dia manjakazaka amin'izay satria nahoana tsy manana an'ilay fahalemem-panahy izay nge mahatonga ilay izy tsy voatahiry tsy voatahiry ilay izy satria tsy elohavan'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra manomboka androany Andriamanitra dia miandry antsika amin'izany asa tsara zany asa tsara tiany tenenina eto tsy hoe mahay mitory-teny be ny asa tsara tiany tenenina eto tsy teny ratsy olona tsy ho mpilady fa ho mpandefitra maneho fahalemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra indraindray raha misy olona hitanao raraka asehoa izy amin'ny fahalemem-panahy zany aza miseho akory hoe inona na inona fa zao ampianariny olona zany tsy midika akory hoe tsy hananatra ianao raha misy zavatra tsy mety afaka miteny tsika afaka mananatra tsika fa zao aeloavy amin'ny fahalemem-panahy mila n'izany fitarihan'ny fanahy masina zany tsika mila fantaritsika tsara fa fahavononany amin'ny asa tsara dia toetra tsara aloha tsy le fahaizantsika manao an'ilay zavatra misy olona ke tena mahay mihira be fa ratsy toetra be misy olona mahay mitory-teny be fa ratsy toetra be atao iny zany tsy ilain'Andriamanitra zany Andriamanitra miara-miasa ny olona miaraka amin'ny toetrany fa tsy miara-miasa amin'ny olona raha hitady raha mahay jerena za tena miteny aminao fa mpihiran'izao tontolo izao nge mahay mihira raha hira ny resahana mpahay mpikabary anie mahay miteny raha resaka tory-teny ny resahana fa Andriamanitra tsy mitady olona mahay fa jereo tsara ny fifidianan'Andriamanitra fa olona mpiandry ondry ny azo fidiny le olona efa tsy mahay ka aza mieritreritra ianao hoe mahay ny zavatra rehetra na ohatran'izao dia ny tena tediavin'Andriamanitra raha hifidy antsika izy dia ny toetratsika Davida ny voaresaka ny tediavin'Andriamanitra satria nanana an'ilay toetra atao anatiny izay toetra volamena natonga an'Andriamanitra tena nirehareta amin'izany Davida zany mety misy fotoana ianao mahay ny zavatra rehetrarehetra nefa ny toetranao tsy mitovy toetra amin'Andriamanitra eo raha mpitarika ianao ohatra manahoana ny fomba firesaka ao amin'ny olona izay tarihanao manahoana ny fomba fijery hitaona olona ho any an-danitra tady io tsara fa ho antsika zanak'Andriamanitra anie dia raha vao miaina ary ianao isaky ny miaina hozy izy misy hirantsika izay ianaran'Andriamanitra aloha ka ianao vao hiteny dia dinio tsara aloha vao hetsika angarika aninona dia jereo hoe misy famonjem-panahy ve izany zavatra izany fa raha tsisy famonjem-panahy dia tsy voarain'Andriamanitra aza mamita tentsika rehefa tsy manana n'izany fahalemem-panahy izany eo mpanaovana ny asan'Andriamanitra dia tady io tsara fa tsy mety izany mila tsika fantaritsika tsara izany hoe Jesosy mialohan'ny akarako anaovako ny asanao oka hanana ny toetranao manana antontsika iova amin'izao fotoana izao ovay ny comportement anao ovay ny fomba firesaka ao amin'ny olona mba tsy handratra olona aza dinoina fa ny baiboly anie dia niteny loza ho an'izay ny haviany fanafotoana ary loza ho an'izay manafotoana koa ka sao tsika mihevitra hoe izy ny tay ho tezitrany raha vao manafotoana olona tsika dia izao tsy afa-miala koa tsika raha mora tafotoana koa ianao tsy afa-miala koa ianao izany hoe mifameno izany ireo zavatra ireo ka raha samy mifameno ihany ireo andao hianatra n'izany fahalemem-panahy izany jereo ange i Samuel rehefa nitsangana ny mpanompon'Andriamanitra dia izao niraisina micro dia nijoro teny amin'ny mihitsy hoe iza ny olona niratraiko iza ny olona nangalarako iza ny olona teneno eto ozy izy Samuel izany ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra raha hijoro anatreha'Andriamanitra tsika iza ny olona nomenao taim-bava iza ny olona nakalainao iza ny olona nanaovanao izany nke jerevan' Jesosy daholo izay mahatonga azy miteny hoe na dia volondohanao aza dia vao isa ozy izy mba hieritreretantsika koa hoe ny teny rehetrarehetra reo teniteny foana rehetrarehetra izay nataonao dia ho adinina aminao daholo ireny izay mahatonga antsika tsy miteniteny foana intsony manomboka hatreto aloha fa mandinika tsara tsika sao dia mandratra ny rahalahintsika inona atao inona moa zavatra mahomby nefa nampalahelo ny rahalahinao tsy ilaina koa reny izany manana antontsika ny ova ozy izy ateo hanana izany fahalemem-panahy izany ovay ny comportement anao ovay fa reny eo mason'Andriamanitra
ninninona fa tsara nataonao ka tsy eloava ny vokatry ny fanahy dia tsy raisin'Andriamanitra akory izany. Aza dia zatra manome an'ireny teny marary reny pake reny, aza zatra miteny mafy olona zany fa mianara miteny amin'ny fahalemem-panahy. Ny dikan'izany akory tsy hoe raha misy olona manao fahadisoana dia tsy ho ahitsy le olona, afaka ahitsy tsara ny olona rehefa tsy mety fa zao hoeto amin'ny fahalemem-panahy sy fitiavana le izy. Mialohan'ny asa tsara, ataovy tsara aloha ny toetra. Ataovy tsara ny toetrantsika aloha dia izay Andriamanitra vao makasitraka antsika mba manana miezah mitady izany toetran'Andriamanitra izany. Atoroko anao izany toetran'Andriamanitra izany. Raiso indray ny Titos 4:7 ohatran'izao ny toetran'Andriamanitra. Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevo ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolo-po sy ny felonana sady hala no mifankahala. Fa rehefa niseho ny fahamirapanan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika izany fa araka ny famindrapo kosa namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozany ny fanahy masina. Jareo tsara fa toetran'Andriamanitra io fahalemem-panahy, fahamirampanahy io. Tsika ane ozy izy adala taloha. Tsika ozy izy voafitaka, tsika nankahala, tsika tena hoe niaina tao anatin'ny filana, fahafinaretana maro, zava-dratsy be dia be, velona teo amin'ny lolo-po, felonana, mpakahala olona. Fa rehefa niseho ny famirapon'Andriamanitra dia zao namonjy antsika izy. Nalefan'i Jesosy Kristy hanampy antsika. Nalefa noho ny amin'ny fitiavana nanaovany an'izany zavatra rehetrarehetra izany dia zao lasa ohatry mba olona tsara izany tsika. Dia eto tena tsindriny mihitsy tsy ny amin'ny fahamarinana izay nataontsika ozy izy fa araka ny famindrapon'Andriamanitra namonjeny antsika. Dia te-hiteny aminao hoe manomboka androany rehefa hanompo an'Andriamanitra dia aza mitady sitraka amin'izaniza. Aza mitady sitraka amin'izaniza fa zao ndao hitady sitraka amin'Andriamanitra. Andao atao tsara ny toetrantsika. Andao tsika tena hiaina amin'izany fahalemem-panahy izany fa fotoana angeto zao taonjobily zao. Aza variana ianao fa fotoana famalian'Andriamanitra zao. Aza atao taran'izany intsony ianao. Dia ireo tsara fa lasa navaozina ozy izy ny fanahy masina. Nomena antsika ozy izy tamin'ny fanasan'ny fiterahana, lasa nandray an'i Jesosy tsika. Sainao anie izany fahamirapanahyn'Andriamanitra namonjeny antsika tsy tamin'ny zavatra tsara izay nataontsika fa hitan'Andriamanitra fa tsy mendrika tsika dia nalemy fanahy be tamintsika izy dia nampintsika. Ho antsika mpitory teny, ho antsika malahelo fanahy, andao hiaina izany fahalemem-panahy izany. Ao ambadiky ny fahalemem-panahy misy famonjeny. Afaka namonjy antsika tamin'ny fahamirapanahiny Andriamanitra, itsika koa afaka mamonjy ny hafa amin'ny fahamirapanahyntsika. Sainao anie izany hoe Jesosy Andriamanitra namonjy antsika tamin'ny fahalemem-panahy, fahamirapanahy toetran'Andriamanitra. Tsy endrika ivelany izany ka mody mitsikitsiky fotsiny. Tahiny Jesosy nefa raha tsy toetra velona be. Tena tsy akasitrahan'Andriamanitra izany fa izany fahalemem-panahy izany toetra velona ao anaty, avoaka tena hoe andraisan'ny hafa famonjena amin'ny alalanao. Izay ny atao hoe fahalemem-panahy. Toetranao ao anaty, toetran'Andriamanitra nafindrany tao anatinao dia avoakanao le izy dia mitondra famonjena ho an'ny hafa. Izay ny fahalemem-panahy. Toetran'Andriamanitra fahalemem-panahy, fahamirampanahy dia navoakany le izy dia voavonjy zasy ianao. Dia ohatr'izay koa no mila iainantsika izany fahalemem-panahy izany. Ka raha hitanao fa misy zavatra mandratra ny hafany aminao, mangina. Aza miteny hoe toambavaka izy. Tena za averiko indray tsy miteny hoe tsy tokony hananatra ianao. Tsy miteny hoe tsy miteny intsony ianao izany. Nomen'Andriamanitra anao ny fahendrena. Ho antsika ray aman-dreny nomen'Andriamanitra antsika ny fahendrena, hananarantsika ny zanakitsika, hitenenantsika amin'ny fotoana tokony hitenenana. Fa zao hoeto amin'ny famirapanahyn'Andriamanitra. Mivavaha ianao dia angatao izany famirapanahyn'Andriamanitra ho an'ny mpitarika rehetrarehetra. Tsy dia safidinao loatra ny te-hitondranao amin'ny toerana io fa toerana nampindramina anao io dia aza maherisetra eo amin'izany toerana izany fa hoeto amin'ny fahalemem-panahy. Fotoana izao mba hangeta hitantsika an'izany fahalemem-panahy izany. Mba efa ny saininao ve izany hoe Jesosy mba ataovy malemy fanahy. Jesosy ataovy tena rehefa mba miteny dia ataovy tena teny fitiavana. Tena ohatran'i Jesosy rehefa miteny. Jesosy rehefa miteny ianao dia
dia miteny amin'ny fitiavana izy miteny izy na miteny tsy karazana temps le izy ny temps mantsiny indray miakatra be dia mi dia tsy zay fa le tena le fahalemem-panahy velona any anatintsika tsirairay avy mba hananantsika le toetra n'Andriamanitra. Mino sy matoka fa nandray zavatra tsika androany anitsana an'ireo zay toetra rehetrarehetra zay tsy nambolen'Andriamanitra le tsy fahalemem-panahy rehetrarehetra reny reny tsy mba toetra n'Andriamanitra reny. Mba manomboka androany dia ndeontsika tena hianatra an'izany hoe Jesosy tena ameo anazy amin'ny fahalemem-panahy zany. Ampianaro a Jesosy alem-panahy, ampianaro a Jesosy mba hiaina an'izany fahalemem-panahy zany dia asan-dratoary mivavakintsika. Ray masina tsara indrindra sany an-danitra saotranao zany amin'ny teninao zay nampianatra anay zay niteny taminay Jesosy momba anay isan'andro izany teny izany hoe hanananay re toetranao izay toetra tena mora tokony ho alay tahaka. Rehefa nanana amin'ny fahalemem-panahy ihany koa Davida mpanjaka ka na hvkl aza nananatra azy teny haino izy satria ny olona mahalemy fanahy ihany ny afaka mandray fananarana. Ampio zay Jesosy mba tsy ho diso an'izany fahalemem-panahy zany. Ampio zay Jesosy mba ho mora tahaka ny zaza malemy fanahy ka natao inona nakapoka ataon'ny zaza mahamaika azy teny andehanao kalay amin'ny ray aman-dreniny rehefa vita izay kapoka izay satria feno fahalemem-panahy ny zaza. Ampianary izay mba ho tahaka ny zaza Jesosy hanana an'izany fahalemem-panahy zany ka natohina fiantefan'ny teny izay voarainay dia oka maika izay etsoraka eo tongotrao satria eo aminao ihany misy ny fiainana Jesosy. Makasitraka anao izay Jesosy mba hamay voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy tena misaotra an'Andriamanitra tsika tena isorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny tombontsoapasoavana indray amin'ity androandroany ity ahafahantsika miresaka sy mitafatafa ao anatin'ity takariva Famaranana ny ffdkn mandritry ny andro faharoa ity izay rahantsika mandinika an'ilay loha hevitra nomeny tompo hiatrehantsika ny efatrandro hoe Andriamanitra mijery antsika. Mba fantatrao ve zany hoe Andriamanitra mijery anao? Baiboly dia milaza aloha voalohany indrindra hoe Andriamanitra dia mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo izy. Zavatra anankiroa ny dinian'Andriamanitra rehefa mijery ny olona izy tsy mijery izay ivelany izy. Samuela dia rehefa andeha hifidy an'i Davida Andriamanitra ho mpanjakan'Israely dia tonga tao tokantranon'i Jese Andriamanitra Samuela ary mijery izy ny rahalahin'i Davida rehetra. Amin'ny Samuela voalohany toko 7:20 dia mijery izy hoe izy amin'irety no izy. Dia Andriamanitra mijery ny Abinadaba sady lavaranjanona ny tsara tarehy. Toy izy Andriamanitra aza mijery ny avy nitsanganany, aza mijery ny tsara tarehiny, fa efa nilaviko izy. Fa tsy tahaka amin'ny fijerin'ny olona ny fijerin'Andriamanitra. Fa ny olona ozy izy mijery izay ivelany. Eny fa na Samuela mpaminany be dia voafitaka ny masony. Nijery an'izay niveriny azo no fidiana tahaka ny Saoly satria tamin'Andriamanitra mifidy olona voalohany dia olona avo ranjanana sy tsara tarehy no fidian'Andriamanitra Saoly no anarany. Fa rehefa nijery le olona fidiana faharoa Andriamanitra tsy tao anatin'le kritera hoe tena lavaranjanana sy tsara tarehy sy tena le mety eo ivelany amin'ny fomba fijerin'ny olona. Fa ololo volokely mpiandrondro no tadiavin'ny tany an-tsaha. Ary iny moa nefa nilazaiko tamintsika foana hoe rehefa araka n'Andriamanitra mifon'ny olona dia Andriamanitra maniraka mpaminany izay ny tadiavin'ny sasany sy nanahirana azy very boriky vao tonga tany an-tranony. Lasa nirahana avy any an-tranony le mpaminany hidina hijery olona tsotra kely mena volo mpiandrondry. Zany no nijeren'ilay mpaminany be na nirahan'Andriamanitra azy mba hosorana ho mpanjaka. Zavatra anankiray tena sarobidy tiako ho fantatsika androany dia izao. Ao anatin'ity tonjombily ity dia misy saison sokafan'Andriamanitra. Misy saison sokafan'Andriamanitra tena hoe saison tena hafa kely. Ary zay mahatonga anahy te hanahitra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra na eo anivon'ny hiraka na ho anao izay ny ambadika any manaraka te ho tafiditra ao anatin'le vaky profetika na le hoe onjara-paminana iny hitondran'Andriamanitra ny asa fanompoana dia tiako fantatra ity fahamarinany ity. Rehefa Andriamanitra manapa-kevitra hanomboka zavatra vaovao dia misy varavarana hidiranao ao. Atao inona moa le porte?
ny varavarana dia fahafana anankiray sy sakana anankiray mampitanao ampifandray aminao miefitra anankiray. Zany hoe misy efitra ao ambadikao. Fa za zao raha miala amin'ity efitrano itoriko ny ten'Andriamanitra ity akao amin'ny efitra anankiray dia tsy tafiditra ao raha tsy mandalo varavarana. Dia io varavarana io tadidio mety mihidy io varavarana io. Fa tsy ho tafiditra ao ihany koa nefa raha ohatra ka tsy amin'reto endrika anankitelo reto ny atonga an'io varavarana io iva. Voalohany miva io varavarana io rehefa ananako ny lakile tandrify azy. Tsy hoe rehefa manana lakile ahako na fanalahidy dia misokatra ho azy io varavarana io. Fa fanalahidy mifanandrify amin'le seruran'le varavarana no ananako dia afaka nokatra n'le varavarana dia ho tafiditra amin'le efitra tiako hidirana. Midika fa nanaza ohatra le trano ka ananako le lakile dia zao mety ana le trano fa raha ohatra ka tsy ampiasaiko le lakile dia tsy ho tafiditra ao an-trano mihitsy ahako. Ohatr'izay mihitsy le zavatra mitranga. Miteny Jesosy hoe tonjobily, anao le jobily ho anao le mieno io le tonjobily. Fa tsy afaka ho tafiditra ao amin'le tonjobily tsika hifanaraka amin'le tanjona tian'Andriamanitra hitondranatsika ao anatin'izany raha tsy enanantsika le fanalahidy. Zavatra telo iaty eo no amahan'le varavarana. Voalohany anananao le fanalahidy mifanandrify amin'le varavarana. Faharoa mampiasa karazana hery ianao dia afaka mivokoa le varavarana ohatrany hoe manao force fotsiny ianao zany dia mety miva le varavarana. Dia zao koa misokatra koa io varavarana io rehefa mandondony ianao ka misy olona ao anatiny afaka nokatra anao. Tsy misy akoatran'ireo ny fahafahana varavarana misokatra. Reo endrika anankitelo reo nefa nasehon'i Jesosy. Ozy izy hoe meny an'i Petera ny fanalahidy rehefa tao amin'ny Petera ny révélation. Ozy izy Petera. Nareo izy Jesosy mihevitra ho izy. Fa raha ny olona milaza ho Jaona mpanao batisa, ho Eli, ho Jeremia ny anankiray amin'ireo mpaminana, nareo kosa mba manao aho izy. Dia ozy izy Petera, ianao ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia tairy Jesosy satria Petera ny nahavoavaly ny mahamesia azy. Dia ozy izy Jesosy tamin'ny Petera, Petera sambatra ianao. Fa tsy nofo aman-drano nanambaran'izany aminao fa mifanahany raiko izany an-danitra. Ary satria ianao no nahalala an'izany dia zao omeko anao fanalahidy. Nomeny fanalahidy Petera rehefa tao amin'ny Petera ny révélation nahalala hoe iza moa Jesosy. Zany hoe le anankiray faharoa zany dia miankina lehibe indrindra amin'ny fahalalantsika n'Andriamanitra. Ny olona tsy mahalala n'Andriamanitra dia tsy hanaja n'Andriamanitra. Ary ny olona tsy mahalala n'Andriamanitra dia tsy hitombo fahendrena ho aminy. Noho izany ilaintsika mandritra le efatrandrom-pandinihan-tena anokatra ny fotsika anakaiky bebe kokoa an'Andriamanitra ao anaty fandinihan-tena ahalala tsara ny zavatra mety amin'Andriamanitra sy ny zavatra tsy mety amin'Andriamanitra eo ampanompotsika azy. Zavatra tena sarobidy be zay point anankiray zay. Anankiray faharoa isika mandondona. Mandondona tsika isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka. Mandondona tsika satria fantatsika fa ho an-danitra ao dia misy afaka hanokatra varavarana ho atsika. Andriamanitra dia nandefa olona solo-tenan'ny olombelona rehetra eo kavanany ray. Olona zato isan-jato sy Andriamanitra zato isan-jato. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Rehefa maty isika nitsangana maty tamin'ny andro fahatelo dia niakatra ao an-danitra izy ary nitoetra eo kavanan'Andriamanitra ray. Ary amin'izao fotoana izao izy ny bokin'ny Jaona voalohany, ny apôstôly Jaona napahitana fa mi-intercéder na hoe manelanelana antsika mandrakariva izy eo anatren'Andriamanitra ray. Nomeno atsika ny fanahiny ao anatintsika mba hahafahantsika manokatra amin'ny vavantsika amin'ny alalan'ny fanampiana io fanahy masina io satria na isika aza ozy izy ny apôstôly Paoly eo amin'ny bokin'ny Romanina dia tsy mahalala zay tena vavaka tokony ho ataontsika eo anatren'Andriamanitra. Noho izany nomen'Andriamanitra ny fanahy masina nampy antsika mba hahafahantsika mivavaka. Ary rehefa mivavaka tsika dia misy olombelona solo-tenantsika ao an-danitra ary nataon'Andriamanitra ao aminy sika rehetra ozy izy ny Efesiana. Ndray hoe anataon'Andriamanitra ao aminy sika rehetra ao amin'ny toerana avo ao amin'ny Kristy Jesosy. Zao zany ny zavatra misy azahoantsika antoka mandritry ny fotoam-bavaka ao anatin'ny 12 andro ifaditsika anina sy ivavahantsika. Androany Andriamanitra ao amintsika ary isika ao amin'Andriamanitra. Rehefa niakatra Jesosy dia nomeny ny fanahiny
dia amin'izao fotoana izao zany ianao manan'Andriamanitra atao hoe Saint Esprit ao anatinao, aninonao ka io fanahy masina anampy anao, zay le parakletos. Ary isika ao amin'ny Kristy eo ankavanany indraindray, zany hoe tamin'ny Jesosy tonga nofo teto an-tany, dia isika rehetra nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama mandrapatonga an'le zafikelitsika mbola tsy teraka isy, le zafindoalika sy zafikitrontsika any amin'le taranakitsika ny oriana mbola tsy tonga eto ambonin'ny tany iny raha toka mbola tsy ho avy Jesosy. Dia zao efa tao amin'ny Jesosy nampahitana ny Jaona daholo hoe indro zanak'ondro Andriamanitra izay mitondra ny fahotany zao tontolo zao, zany hoe efa tao amin'ny Jesosy tsika tamin'izy tonga nofo teto an-tany. Mila fantatsika aloha zay. Rehefa maty Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty, mitoetra eo kavanany indray, dia zao ny zavatra mitranga. Izy fanahy atao anatintsika indray ny alalan'ny Saint Esprit. Dia androany indray ianao ny tonga ho nofo oatra azy 2 taona lasa teto ambonin'ny tany. Hitanao le fifanakalozana. Amin'izao zany Jesosy any an-danitra, ny fanahy masina ny solitenany ao anatintsika. 2 taona lasa izy olona teto an-tany, ianao tao amin'ny ara-panahy. Fa androany Jesosy eo ankavanany indray nomeny antsika ny fanahiny, tsika olona eto an-tany fa ny fanahiny ao anatintsika. Rehefa nomeny ao anatintsika ny fanahiny, satria zay le antony fahateram-baovao nandray an' Jesosy sika, dia tsy irery ianao. Fa nomen'Andriamanitra ao anatinao le fanomezana tsy latsa-danja ny fahafenoana. Zany hoe ilay maneho no maha-Andriamanitra azy amin'ny fahafenoana no ao anatintsika. Normal be Paoly raha miteny hoe aoka ianareo ho fenoana amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ianao zany olombelona eto ambonin'ny tany, fa nomen'Andriamanitra fanampiana amin'ny fahafenoan'ny fanahy ao anatinao. Inona ny tanjon'Andriamanitra mahatonga azy nanomenao ny fanahiny? Mba ahafahantsika manahaka an' Jesosy, anamora ny fahafahantsika misitraka ny fanahafantsika tanteraka an' Jesosy Kristy eto amboniny tany fandalovany ity. Jesosy Kristy tamin'izy teto ambonin'ny tany dia naneho an'izany atao hoe olombelona tanteraka zato isan-jato mendrika sakasitran'Andriamanitra zany. Dia arao zay nataon'i Jesosy. Tsika zany eto ambonin'ny tany tsy mila kopia hoe olombelona, fa tsika eto ambonin'ny tany dia mila kopia Andriamanitra. Fa raha misy olona napetraka Andriamanitra ho fiainantsika, izarantsika teny fiainana ny fahasarobidiny zavatra zarainy dia tokony ho hitantaratra eny amin'ny fomba fiainana. Zay no mahatonga an' Jesosy na tra mihaino daholo ve tsika rehetra ny an-trano tompoko? Fa zao ny zavatra tiako ampitaina aminao, enoy tsara ty famarinana ity. Nananatra Jesosy. Fa raha ho avy ny mpaminany sandoka, raha ho avy ny lehilahinota, dia zao mba hampaneho-pamantarana sy fahagagana zany lehilahinota zany. Noho izany tsy vokatra majika no ilaina ampitombo ny finoanao amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra, maneho ny fahafenoany ny asan'Andriamanitra. Fa ny tena fahafenoany ny asan'Andriamanitra dia ny hanahafantsika an' Jesosy amin'ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra tao aminy. Zany hoe raha tonga Jesosy dia zao ny olona tao hoe mety amin'Andriamanitra dia tsy zay olona te ho ampiasain'Andriamanitra, fa zay olona te hanahaka ny toe-panahin' Jesosy mba aseho hita miharihary eto amin'izao andro faran'izao fa misy ny atao hoe olon'Andriamanitra marina. Noho izany raha tiatsika ny ho fantatry Jesosy amin'ny fotoana iverenany, averiko indray matitoko fafito manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 1:17. Maro miteny amin'izany fotoana izany hoe tompoko, fa tsy rehetra miantso hoe tompoko niditry ny fanjakany lanitra, fa zay manao sitrapony raiko zay any an-danitra. Fotsiny maro amin'izany ny anamary tena dia hiteny hoe zay nefa namoaka dia mita amin'ny anaranao mahalala ny anaran'i Jesosy, mahay mamoaka demoni, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, efa naminany tamin'ny anaranao zay, efa niteny amin'ny fitenin'ny anjely zay. Fotsiny Jesosy tsy fantatra akory nareo, melamiko ianareo mpanao meloka. Zany hoe isika zany mila mitandrina, tsy hoe anenjikitsika connaissance, ny hoe fahalalana fotsiny an'Andriamanitra, fa iainy sika ny sitrapon'Andriamanitra. Averiko eto an-tany tsy misy olona anankiray nomen'Andriamanitra fahafahana izahatoetra ny olon'Andriamanitra zany. Ny fanan'Andriamanitra dia ampy amin'ny fahafenoana anova ny olona. Raha za manao an'izany dia misurper fonction ahako, maka ny andraikitry ny fanahy masina zay tokony atao amin'ny fanahy masina eo amin'ny toerako raha manao an'izany. Satria matoa tsika nomen'Andriamanitra fanahy, ny fanahin'i Kristy ao anatsika.
dia azo antoka fa Andriamanitra dia afaka hitantana anao sy hitondranao amin'ny fahafenony anaka azy. Tsy zavatra eny ivelany. Tsika tsy afaka hoe Jesosy ny teny tsy afaka manantona raha tsy efa nitao ny fanandraikitra ny an-danitra. Tsika zany tsy afaka tena hoe hiditra tsehatra amin'ny façon atsika fa raha vao midiny tsika maka ny toerana fanamasina dia manoto tsika. Satria isaintsika eo amin'ny fomba inona ny fomba ataoko mba hanjonoko olona ao an'Andriamanitra. Vao miditra fotsiny zay dia diso ianao. Satria tsy ianao ny zavatra navelan'i Jesosy nomenantsika. Andao aloha raha tsika tsara ny ten'Andriamanitra dia itsio ara diso hozy Jesosy. Eno tsara ny mpitoro filazantsara isany hozy Jesosy. Mandeha dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Filazantsara ny moyen nentin'Andriamanitra omenanao hotoriana mba hahatonga ny olona ahalala an'Andriamanitra ary ny fijoroanao ny moyen najono ahitany hafantaratra ny fisian'Andriamanitra ao anatinao. Noho izany tsika ao anatin'izao efatrandro mpiomana izao dia mila mijoro tsika tsy hiditra lalina ao anaty fanahiana hitona ny hafa ao an'Andriamanitra amin'ny fahasoantsika. Fa manaiky tsika ny latsaka eo amin'ny toeran'ny olona manaiky hitory filazantsara fotsiny sy joro amin'ny toem-panaraka an'Andriamanitra mba hisy ho tafin'ny olona. Itsoro vavolombelona kely aminareo ahako. Nisy fotoana efa ela nitory filazantsara taman'olona anankiray. Dia io olona io rehefa nitoriko ny filazantsarani Jesosy dia mafy be mihitsy satria za tsy nety ny latsaka mihitsy hanao ny fanaony. Dia tamin'izay moa zany mbola jeune ny tena. Dia tao anatin'ilay izy namana indrindra moa rehefa mitory amin'ny mpiara-mianatra angamba fantatrareo ihany hoe mpiara-mianatra namana sakaiza. Dia tamin'izay zany hitory aminy dia mba aloha ny anaka sy ny etsetra dia sotro kely sy hoe hiaraka mba hirevirevy kely dia mba ohatrohatr'izay. Dia nijery izy hoe ahoana ny fomba mijery tsara izy hoe ahoana ny fomba dia za tsy niditra tsy nanao mihitsy fa tena nitory an'i Jesosy fotsiny sao ry zalahy nahazo eso tamin'izay nimezana izy rehetrarehetra tamin'izay ohatrany tsy nenony zany ny zavatra nyzaraiko fa miteny marina aminao fa niasa tao anatin'ny fanamasina. Dia nisy anankiray amin'ireo heritaona taty aoriana vao ny eo tamiko efa mpitory teny ry zalahy ohatrako. Dia zao no nataony isorako an'Andriamanitra ozy izy ny fijoron'ny pasteur Rodolphe tamin'izy nitory ny filazantsara taminay. Za zao mihitsy nanasa azy satria namany fa tsy nety nilatsaka mihitsy izy tao anatin'ny fanaonay fa tena nijoro izy ho an'Andriamanitra. Taty aoriana ozy izy taty aoriana ozy izy niona tamin'ny tompo ahako dia tsaroko tonga dia tafapetraka tao am-poroko ozy izy le teny nitoriany tamin'izany na ohatra ny mody adala aza ozy izy teo am-pianona an'ilay izy dia tafatoetra tao anatin'ny foko le fahamarinana. Ny fahamarinana faran'izay tsara indrindra mamela malalaka tsika amin'ny fanamasina hiasa ao anatin'ny olona. Teo maly tena mitsotra aminareo ho an'ny zanako rehetra izay mpitory filazantsara ny antefany ty teny ty tena tiako nareo ho tena tiako ny mpanompon'Andriamanitra rehetra atao ministera tiako ihany koa ianao any tokantrano izay mpitory teny manaraka izao satria fantatra hoe misy pasteur maro nareo manaraka an'ity fandaran'ity atsaharo ny hoe fitoaman'olona mipaty fitoaman'olona amin'ny fanomezana sakafo fitoaman'olona raha vao endrika fitoaman'olona dia zao ianao mila ampivavaka tsara mila feno vavaka sy ffdkn ianao mba hahafanao tena mijoro tsara ny volonté parfaite de Dieu. Zany ny angatran'Andriamanitra antsika olona mijoro ny ilain'Andriamanitra mijoro amin'ny fahafenona anaiky ho modely zany filazantsara zany. Zao andro faran'izao arakaraky ny andro sy ny fotoana dia tadidry ty tory teniko ty efa nolazaiko teto 2 taona lasa izy ty. Ny olona tena marina amin'izao vanim-potoana ny andro faran'izao sy tena hoe miaina amin'ny fahamasinana sy ny fatahorana an'Andriamanitra dia tahaka ny espèce rare en voie de disparition. Zany hoe efa manomboka karazan'olombitsy zany tena hoe miaina sy miazona ny fahamarinana sy fahamasinan'Andriamanitra zany. Ary olona mevitsy zany hoe matahotra an'Andriamanitra tena matahotra an'Andriamanitra tsy manao fanao an'izao tontolo zao zany efa manomboka olona mevitsy zany ary inoko fenao le espèce rare etefanyty teny ty ka rehefa ho tonga Jesosy ka neny ny trompetra dia ianao le ho ampakarina sy fakita amin'i Jesosy any amin'ny raha hoany lanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Inona moa zavatra tiako hozaraina ao anatin'ity tojobily ity efatrandro tsika nasen'Andriamanitra mandiny teny ao anatin'ny 2 andro efa misy zavatra nintsana ve efa nisy zavatra niaisotra ve renao ve efa nisy zavatra tena namangin'ny tompo anao manokana dia nitenenany aminao hoe zanako ty zavatra ty tena tsy ankasitrahako ka tokony tena elanao zany fomba fisainana zany zany toe-po zany
ianao tia mitsaratsara olona io ianao mety misy feotra zany tonga ny anatinao za zao tao anatin'ny fandinitenako ndroandro zay a de be de be mihitsy ny zavatra tena hitako hoe nampalahelo an'Andriamanitra ny ainako de mody ny alofako tao ambadiky ny fahasoavan'Andriamanitra fa mantsian'Andriamanitra foana arakaraka ny androsoko de mety mieritreritra nareo pasteur d'autre ve de mbola misy an'izany misy an'izany tsika tompoko matoa mbola ataon'Andriamanitra tafiditra ho isan'ny olona mandiny tena de mbola ao anatin'ny olona itsy ny tenin'Andriamanitra ihany koa ary isoran'Andriamanitra fa mbola misy fanambitsika mampahafantatra anao zavatra tsy mety ahafahanao mandroso any mitsaratsara kokoa fiarahanao amin'Andriamanitra le izy anie tsy hoe ezaka hoe za ezaka be fa za manaiky fotsiny anatina fanapahan-kevitra zay fanitsiana tonga avy amin'izay tenin'Andriamanitra omen'Andriamanitra betsaka any ao anaty baiboly ny olona mety diso e fa rehefa diso izy ka ny fona sy ny bebaka fa tsy hoe mifona fotsiny zay le nyzalaiko tamin'ny alahady hoe ny devoly koa mba mifona de navelan'Andriamanitra ho any anaty kisoa fa ny fona ny devoly motivation tsy hoe ny bebaka izy fa nampahoro olona fa ny problème ny matahotra izy no any amin'ny hely so any amin'ny lavaka tsy hitadinao ny dikan'izay ny fona nahazo ny rehetrarehetra tao na devoly azy fa Andriamanitra tsy hoe akory hoe Andriamanitra tsy hoe namindra ny fahaizany ao anatin'ny olona na ny devoly koa namindra ny fahaizany ao anatin'izay olona manompo anazy fa na Andriamanitra na devoly de samy mamindra toetra satria le toetra ny satana tsy mahay miakeloka sy mibebaka io tena hoe miova fo io satria izy efa nanapa-kevitra ny anohatra n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany de zao raha vao naka position de tsy nahazo famela-keloka intsony satria izy naka position avy aminy izy anie diso e ary le fahadisony fanapa-keviny safidiny ny anohatra n'Andriamanitra fa ny mahatonga tsika mbola mahazo famindrapony re olona tsika ny fitahany devoly dikan'izay mbola mananantony tsika andray fanapahan-kevitra iverina ny fahamarinana zay le famindrapon'Andriamanitra miasa amin'ny fahasoavana ny fahasoavana tsy hoe nomen'Andriamanitra atsika mba hahafatsika manao zay tiatsika atao sanatria zany fa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra atsika ny famindrapony mialohan'ny fotoana mba hahafatsika manapa-kevitra ny iverina aminy satria ny devoly tsy mahazo famindrapo ntsony fa isika ny mena famindrapo tamin'ny alalany finoantsika an' Jesosy sy ny famonjeny atsika noho izany ny fotoana ao anatin'ny efatrandro fandinitena ao anaty vavaka sy ffdkn de fotoana tena aneketsika andio ny tenatsika tsika anie mandio ny tenatsika ozy izy diovy ny tenanareo mpanota ozy izy de ny sainareo koa ropirorosaina dikan'izay isika ny mila mandray satria ny élément rehetra afatsika midio de efa nomen'Andriamanitra ny rahan' Jesosy nomeny anandio fiatreretantsika ny rahan' Jesosy anadio ny fahotatsika sy ny faratsitsika rehetra noho izany tsika tsy hoe karazan'olona mbola iangavy amin'Andriamanitra fanadiovana satria tsy manana ny rahan' Jesosy fa tsika efa nomenatsika ny rahan' Jesosy de isika ao anatin'ny efatrandro mpitokanam-bavaka sy ffdkn de mampahoro ny tenatsika tena hoe mampahoro ny tenatsika tsy misakafo satria tia nofo ty aho fa omena azy foana zay ilainy isan'andro noho izany mba misy fotoana tsy omena azy kely zay ilainy mba hahafahan'ny fanan'Andriamanitra manapaka ao aminy de ny safiditsika lasa matanjaka be ijoro amin'ny fialana amin'ny fanapa-kevitra hiala amin'ny faharatsiana rehetra zay mahatonga Paoly ny teny samy miantso ny anaran'i Jesosy daholo na iza na iza fa ny olona miantso ny anaran'i Jesosy enoiny Jesosy de zay olona tsara fihavanana aminy hitanareo ohatrany hoe mahasamihafa na ohatra ny pasteur anankiroa na pasteur telo na efatra ohatra miara-mandroaka devoly ohatra de misy anankiray efikasy kokoa fa misy ny anankiray tsy de enon'Andriamanitra kokoa ny antony de tsotra ny anankiray mahalala fotsiny ny anaran'i Jesosy ary mahay mampiasa ohatra ny zanak'Sikeva ny anaran'i Jesosy fa tsy manana communion amin'ny Jesosy fa ny olona enon'i Jesosy rehefa miantso ny anarany de ohatrandry Petera olona tsara communion amin'ny Jesosy manona ny anarany de miseho voninahitry Jesosy amin'ny fiainan'izay olona zay noho izany raha tiatsika ho amorainao atsika ny fahasarotana rehetra misy dia meteza anorona ny fotsika mba hisokatra ahafahan'ny sitrapon'Andriamanitra manjaka ao ary rehefa manjaka ao ny sitrapon'Andriamanitra de tonga olona araka ny fo n'Andriamanitra za sy ianao ary rehefa tonga araka ny fo n'Andriamanitra tsika de fatatsika ny toyny lasa mateo tia an'Andriamanitra tsika lasa mpampifaly an'Andriamanitra tsika lasa manao ny sitrapon'Andriamanitra tsika ny anankiray fahatelo ny sokafan'io varavarana io de le lazaiko hoe miva amikery io varavarana io zany hoe misy karazana saison idirantsika vaovao de mila tsy maintsy misokatra io varavarana io de tafiditra ao ianao io saison na jubilé io de mitsotra aminareo hoe misy karazana délivrance tsy azo ny sainao eritreretina amahan'Andriamanitra zavatra efa micumule mandritry ny 4 taona za tena miteny fa am'ty taona ty Andriamanitra afaky mianatanteraka valiny anao am'izay zavatra nieretanao nandritry ny 4 taona maro nefa afaky ny ovalian'Andriamanitra ao anatin'ny ray volana monja
zany hoe Andriamanitra zany rehefa hiasa dia vitan'Andriamanitra mampiasa ny fahaiza-manaony amin'ny fomba faran'izay tsotra rehefa niomana ianao hoe za Andriamanitra hanomana amin'ny foko hiditra ao anatin'izany jobili zany ny fiomananao ihany no hamaritra ny manifestation anao zany hoe raha tsy miomana am-po ianao zay ny mahatonga jereo ny testamenta taloha isaky ny anao zavatra Andriamanitra dia miomaninareo fa afaka teloana dia seho aminareo Andriamanitra fa manamasina ny teninareo reny zavatra reny hoe tandidony zavatra ho avy isika zany mila miombona amin'Andriamanitra mandraka androany marina fa ny testamenta taloha dia tandindony zavatra ho avy fa rehefa tonga Jesosy Kristy dia izy mihitsy no ny tena matotoko 7:20 fa manino zay mandroaka dia amin'ny anaranao fa tsy manaiky mihitsy nefa ianao vao miteny fotsiny hoe miala ianao ry fanahy mpandringana sy mitondra ny anaty afy saina 30 dia tonga dia nanaiky le fanahy dia miala dia sitrana le olona dia Jesosy no fakiliza amin'ny fononareo fa iny karazana fanahy vonroasika teo manaiky iny dia iny tsy manaiky olona tsy mivavaka sy mifadianina zany a zany hoe le fanahy mihitsy zany zay le assistance divine ny assistance divine manko efa nizaraiko tamintsika ny fanotronan'Andriamanitra dia ny hoe tsy isika mamantatra ny olona novahana fa ny mason'ny olona mahita fa miaraka amintsika Andriamanitra zay le teo amin'ny ranomasina mena hoe nijoro teo amin'ny Moïse ny fanatren'Andriamanitra dia ny mason'ny ranomasina ny nahita ny sokafana fa eo Andriamanitra dia nizara roa ny rano dia nandeha tany maina ny zanak'Israely dikan'izay tsy ry zareo ny nangataka rano sokafana fa ny mason'ny rano ny nampahitana fa eo Andriamanitra ka amin'ny taona jobily vao may ianao mila assistance matanjaka zany hoe mila azo antoka fa miasistenao Andriamanitra eo ny fanotronan'Andriamanitra rehefa eo ny fanotronan'Andriamanitra dia hitany devoly fa miaraka aminao Andriamanitra dia iny tiany Jesosy nokafana mason'ny mpianana ny fahakelezany fonareo izy fa raha minonareo fa assistena zay ny tiany Jesosy teneny dia manomana amin'ny fonareo anao fa manino tsika mifadianina sy mivavaka miankina amin'Andriamanitra kokoa isika miankina amin'Andriamanitra kokoa isika raha ianao zany a miankina amin'Andriamanitra kokoa dia tsy hanao kinanga ny fitondran-tenanao sy ny fijoronao sy ny fanaonao zany ianao satria tsy adaly ianao fantatrao fa raha miankina aminy ianao ilainao izy dia anajazy ianao atahotra azy ianao ary iaina amin'izay zavatra andrasany aminao hitanareo a raha vao misy fanatsizy ao anatin'ny olona dia misy fahasorena tafiditra ao anatiny na tenim-pahamarinana aza tsy voarainao tsony na teny mpanitsiana sy fitiavana azy lasa tafitohana ianao mora tafitoana satria misy fanahafa ao anatinao tadidinareo hoe mpaminany anankiray ny teny nika hoe nanohatra ny feon'ireo mpaminany be dia be tao amin'ny asany tao amin'ny testamenta taloha dia rehefa nitoeriny nisy mpaminany anankiray sany teny izy hoe tsy avy amin'Andriamanitra zany teny zany dia inona ny zavatra niseho ny fialan'le mpaminany anankiray efa ny teny faminaniana ny fanohatra an'izay izy hoe nga ianao reny ny tenan'Andriamanitra fa manina ny zavatra hafa nolazainao mora sy rena dia tadidio raha vao mireacta eo amin'ny nofony olona ka tezitra eo amin'ny nofo ianao mandray tenim-pahamarina sy fantsiana dia zay miprofi-panehoana fa mila manakaiky an'Andriamanitra bebe kokoa tsika satria io fotsika io mila malemy io reto a mila malemy io mila manana fahalemem-panahy arak'izay nitorimy mama teo la manam-pitiavana zareo ny olona rehefa tsara communion amin'i Jesosy amin'izay zay le mahatonga antsika manomana tsara fotsika mba ho tsara fiombonana amin'i Jesosy dia zao ny zavatra nitranga le force inona tao Paoly sy Silasy niditra tao am-ponjy izy dia sitsioka izy niditra tao am-ponjy izy roalahy tsy mahafinaritra le toerana nampidirana tany amin'ny ampovoany zany any amin'ny toerany criminel ny nampidirana an'izy roalahy dia zao no nataony Paoly sy Silasy anakapo hoe tsy maninona nahataza misy atsika ary Paoly fa andao hivavaka andao ekoaka dia andao hidera dia mba azonao veroka ve fa tao anaty fiderana sy fiankofana izy ny rahalahy sy vavaka nataony tao amin'le fonja dia naheno azy mipifatotra rehetra dia rehefa naheno azy mipifatotra rehetra dia nisy ororo-tany ozy izy avy tampoka ny asan'ny apôstôly toko 1:5 dia nangorooro ny fanambany ny fonja jereo tsara izy a mangorooro ny fanambany ny fonja tonga dia vany fatoran'izy rehetra dia nisokatra ny varavarana rehetra dia anao ve mieritreritra hoe le fanalahidy voalohany nanokatra n'le varavarana hoe ananana le lakile dia nisokatra le izy tsy no ilaina faharoa ve nisy nandondona mba hisy ampiditra tsy no ilaina fa le fahatelo force avy any ambony ny intervenir Andriamanitra ary rehefa Andriamanitra zay le jubilee fanafahana tampoka tena hoe hors procédure le fanafahana
zany hoe miala amin'le mahazatra le système hitondran'Andriamanitra satria niditra ny amin'le taony jobily zay am'izay le jobily zay ny jobily fotoam-pideranao an'Andriamanitra tokony atanjaka kokoa ny fakasitranao an'Andriamanitra fisaoranao azy noho ny fotoana hitarainanao sy tomaninao eo anatreny zany hoe manomantsika ny fotsika hifaly sisy ohatra hoe taonjobily anao zay tonga dia amboarina ny saina malala an'Andriamanitra tsara ianao fantarinao tsara ny fietsehan'Andriamanitra ao anatin'izany jobily zany dia manomana ny fonao amin'izay ianao tsy hifantoka amin'ny zavatra tsy ilaina fa tena hoe any amin'le zavatra andrasan'Andriamanitra ny fifatoanao dia inona le fifatohan'ny zavatra andrasan'Andriamanitra ny zavatra andrasan'Andriamanitra dia zao misaotra azy ianao rehefa tsara fihavanana aminy rehefa miombona aminao dia mahalala hoe hoay eo raha miray amin'Andriamanitra hony aka mitoetra ato anatiko ny teniny dia mahazo mangataka azy atiako aninina fa omeny azy any misaotra Jesosy hoe za tsy asa saina amin'ny zavatra hafa akoatra ny fanatsarana mandrakariva ny fiombonako aminao sy ny fanekeko iombona aminao dia hozy Jesosy Jean 15:5 hozy izy hoe raha tafasaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona zany hoe mahatonga tsy haininina zany dia satria tafasaraka amin'Andriamanitra mahataoko zay fomba hampiray amin'Andriamanitra fa tsy saraka amin'ny Jesosy zany ny tokony ao anatiny fotsika dikan'izay tsy natao hamaritra ny zavamisy amin'ny zavatra hiteny ivelany ianao fa mahatonga anao mandray fitsarana tsy marina amin'ny zavatra hitany masonao dia satria ny fandresen-dahatra ao am-ponao mbola tsy tafatoetra amin'le fahafenon'ny fahatsaran'Andriamanitra miasa ao anatinao fa rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia eo amin'ny Daniela 2:2-3 ny zavatra hitranga hozy izy hoe ny olona zay mahalala an'Andriamanitra hozy dia hitombo fahendrena sy ady ahefa izy ny dikan'izay hoe ahefa zay manao exploit amin'ny teny anglisy dia hoe reo mahalala an'Andriamanitra hozy izy dia anao exploit zany sady Daniela 2:2-3 amin'ny anaran'i Jesosy ary zay mivadika amin'ny fanekena dia ambosiny amin'ny fandroboana fa ny olona zay mahalala an'Andriamanitra kosa dia hisikitra amin'izany ka akato na hoe ahery ka ahefa zany hoe anao exploit inona ny dikan'le exploit na fipoahana ny fipoahana na ahefa ny dikan'io teny eo midika teny ao anaty finosana io dia hoe ny ahafahanao manao zavatra tsy takatry ny saina amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra anao inona zany ny dingana tian'Andriamanitra isehoana amin'ity jobily ity tian'Andriamanitra ho fantatrao fa Andriamanitra dia liana ny asa amin'ny alalanao aneo ny voninahiny ahitan'izay tsy mino rehetra fa amin'ny alalan'ny fisinao dia aseho eto an-tany ny voninahiny aseho eto an-tany ny voninahiny zany hoe rehefa fatatsika ny momba an'Andriamanitra dia hitombo amin'reto dingany reto tsika voalohany feno fatahorana an'Andriamanitra ianao feno fanajana an'Andriamanitra ianao sarotiny ianao amin'izany fiainam-pahamasinana zany matahotra ianao so hanafotoana ny hafa fa tena tsy hoe migerer toe-pon'olona ianao ao anatin'izany hoe sao dia testianina na ihany fa tonga dia fantatrao fotsiny hoe ohatra ny fahazazany zany zavatra mitranga zany fa mila somary miempoka kely dia mivavaka fotsiny aloha fa alao amin'izao satria tsy mpifamaly an-tsena ny zanak'i Jesosy tsy mpifamaly an-tsena ny zanak'i Jesosy manana toe-panahy sy fahalemem-panahy ny zanak'i Jesosy ny zanak'i Jesosy dia olona mora lahatra amin'ny fahamarinana ary tsy olona hoe rehefa hitanao hoe tsy mahasosotra dia mangina ianao dia mivavaka satria ny planin'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra dia ny hiaina ny voninahiny sy hita ny voninahiny mety mihevitsika hoe ny fiainanao no sakana mahatonga anao mety tsy hiaina an'izany avy any amin'ny razambenao avy any amin'ny manodidina anao ny tontolo rehetra misy anao mety mieritreritra ianao hoe non tena tsy possible zany fa zany hoe olona loatra zao fa tiako fantatro fotsiny ty fahamarinana ity tsy noho izay ny sakana tonga an'Andriamanitra tsy hanao an'izay fa rehefa hoe jobily dia jobily ho anao indrindra hoe natongavany le zavatra tsy mety ho mihitsy ny tiany hovaina manao ohatra ny jabeza tonga saina nitady an'Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra tsy ny fiaina eto ambonin'ny tany akory ny sarotra amin'Andriamanitra nikasika azy fa ny fonao tsy mety miova safidinao no erany mahatonga an'le izy tsy mety misokatra ao anatinao zay safidy zay ny antefany ty afatra androany ity miova safidy androany tsy afaka hita zava-baovao ianao raha io système matranainy be foana ny ainanao ohatra mody mialaka ao ambadiky ny fanompona nefa misy toetra ratsy tsy mety afaka mihitsiny misy fialonanao tsy mety afaka misy fanirian-dratsy eo tsy mety afaka misy fitiavan-tena eo tsy mety afaka hitanareo fiteniko foana rehefa hoe hiasa Andriamanitra eo amin'ny fiainako za tsy na miandandra ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainako koatra ny olona rehetra dia zao ny ataoko misy fotoana misy mpiara-manompo miteny hoe pastera ny nahatonga anay tsy afaka nanao an'izao dia satria zao no antony dia oza rehefa avy eo tsisy antony zany fa rehefa Andriamanitra no teny amin'ny olona anankiray hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho eo an-tanako
dia tsisy afaka anakana fa tsy misy tonga eo tanako rehefa avy amin'Andriamanitra fa matoa tsy tonga eo tanako tsy avy amin'Andriamanitra atateraka hoe ny fiovamponao ny ambony lavitramiko noho ny fanomezanao rehetra fa ny fanomezana nefa marika ny onao fitiavana tsy afaka anakana anao raha ikitika anao Andriamanitra ampahita fitia fa nga fotoko zany tsy nangataka taminao fa ianao ny vangin'Andriamanitra noho izany ianao mila mifankasitran'Andriamanitra dia ianao mahafantatra ny tokony ataonao ny dikan'izay tsisy pub zany hoe manomezana na mandefa soratra eo amban'ity zay hoe asivo fandefasan-javatra mba alefa ty tsy any fipetraka le izy fa ny zavatra sarobidy amin'Andriamanitra dia zao ianao miasa ao anatin'ny fonao manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahan'le fahafahana misokatra ao anatin'ny fon'ny olona ifakahita amin'Andriamanitra ny fakahitanao amin'Andriamanitra anatin'izao taonjo abidy zao tena miteny aminao fa ho exploit sur exploit amina karazana fipoana sy dimension mbola tsy nahitanao an'Andriamanitra nisy ehony eo amin'ny fiainanao manomboka androany andramony raha te hiainan'izany dia andramony miovaova eo fa raha tsy te hiainan'izany dia aza miova fa miteny aminao fa lehilahin'Andriamanitra miteny an'izany na ieno an'Andriamanitra miteny fa mity tonjobily ty Andriamanitra tena hanivaka amin'ny zavatra rehetra fantatra hoe tsy dia fa aminanina loatra raha materiela no ilainao fa za kosa nefa te hiteny aminao fa tsy afaka anakana an'Andriamanitra tsy hitahinao rehefa mety aminy ianao faharoa ny zavatra mitranga dia zao ny tanjon'Andriamanitra tonga antsika ho kristianina eto an-tany dia tadidio ny hanomezany voninahitra antsika amin'ny alalan'ny fisian'i Jesosy ao anatintsika ny asan'ny finoana ny fanehoana ny herin'Andriamanitra eo fiainantsika sy ny fijolitsika tanteraka manome voninahitra azy no antony mahatonga an'Andriamanitra tsy afaka nafina fahatsarany rehetra fa aseony zany fahatsarany zany mandra-pahatanteraka tsika ao aminy Efesianina toko faharoa farany dia marana amin'izay ako eo amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahafolo zao ny voalaza ny soratra masina fa asa noho isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba nao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy azonareo izany zavatra zany tsika zany raha mandeha dia eo aminy tsika ny mandeha dia asantsika voaforona izy ny namorona antsika misy zany fanendrena mialoha voaraintsika avy amin'Andriamanitra tamin'ny asa famorona vaovao amin'ny Kristy Jesosy ka ny baiboly dia milaza fa asany isika midika fa rehefa hiasa eto an-tany Andriamanitra dia tsy mitady azo izy na vato fa olona no tadiaviny ka io olona io ny fantsona tiany anehoana ny voninahiny noho izany raha hitondra ny anehoany voninahiny io olona io dia mila mahazaka ny voninahitr'Andriamanitra satria ianao fantsona aneho ny voninahiny fa tsy ianao ny makafy ny voninahiny averenao any amin'ny voninahiny rehefa tanteraka ny fitiavantsika ny Jesosy ny profo maneho fa tian'i Jesosy sika dia tsy hoe sika mihira tsara tarebe ho azy mihira ny fitiavany na hoe mazoto manompo be fotsiny zany hoe tetavintsika tsy manao fanompoana faly an'Andriamanitra zany le toetra raha tsy tokony bebana sy tokony elana non tsia tsy hoe tsika hita fa mivavaka be ny atao hoe fitiavana fa itsika hitana taratra eo amin'ny fiainantsika ny fiainan'i Jesosy sy ny toetran'i Jesosy averiko ny olona tian'i Jesosy dia hitana taratra ny fiainan'i Jesosy sy ny toetrany rehefa izay dia ataony hita taratra anehoana ny fisiny eo amin'ny hafitsika ny zavatra ainy atao hita maso rehetra dia manaraka ho azy fa itsika baiboly mivelatra tsy nisoratana fa vakipotsiny amin'ny manodidina antsika zany ny tanjony ao anatin'ny efatrandro ataovy azo antoka fa tapitra ny efatrandro mahita Jesosy kely be tsara toetra mandehandeha ho vavolombelony eto amin'ity tany ity Andriamanitra rehefa izay dia ataony ho taratra anehoana amin'ny hafitsika ny zavatra hainy atao amin'izay rehefa mety amin'izay zay toerantsika izay dia lasa taratra anehoany amin'ny hafitsika ny zavatra hainy atao hita maso manjary baiboly ny fiainantsika amin'izay rehefa tapitra voavaky ny olona daholo ny baiboly ka tsy azony dia mijery ny fiainanao fotsiny dia tonga dia fantany hoe ay ty le vao nivakiko tamin'ny marena fa tsy azo zay zany le tanjona ao anatin'ny efatrandro ao anatin'ny efatrandro zany ianao tsy nahitan'i Jesosy kizitina zany ianao tsy nahitan'i Jesosy kitokitoniny zany rehefa miteny ianao tsy mahitan'i Jesosy maneso zany ianao tsy mahitan'i Jesosy tsy manam-pitiavana zany olona mametra-panontaniana tena tsoko hoe vebery ara hoe vendrana mihitsy le fanontaniana io ve nanotatra any am-boaka dia Jesosy ka zany hoe izy mamaly ampitiavana foana sady tsy manambany izy fa manoro sy manangana dia mba sainao hoe raha ny adalantsika rehetra ny nanafoizan'Andriamanitra antsika dia taizitsika fa zao manana Jesosy manana anao raha fianarana tsy azon'ny olona ny atao hoe fanetretena vo mijery anao izy dia ny olona zao zany le voalaza amin'ny baiboly fa tena fanetretena fahendrena raha misy olona mifampahitapity ohatra tena hoe ahoana moa zany fahaveran'Andriamanitra zany dia jereny ianao ka ianao olona mahita fity be mihitsiny zay tsy azon'ny olona dia amin'ny fanazavana
ao anaty baiboly ny fisianao dia amaly ny zavatra tsy hitan'ny olona na révélation tsy hitan'ny olona ao anaty baiboly. Tena fahendren'Andriamanitra sy planiny ary ao am-pon'Andriamanitra loatra ny atanteraka an'izany amin'ny fiainantsika. Tsy fantatro hoe inona ny zavatra manjoanao androany. Mety marary ve ianao dia ozy ianao hoe tsy ho tanteraka amiko izany. Mety misy sakana le izy dia ozy ianao hoe impossible zany satria zany hoe olona tsy tanteraka mihitsy fa vao mba hiditra amin'izany ffdkn efatrandro zany. Andriamanitra ve hiaino afo za vao namono olona tamin'ny herinandro. Andriamanitra ve mba afaka hoe hijery akoho mba ho tafiditra amin'izany profesia na jubilé zany aza tsara olona ohatr'izao. Zao tadidio mbola tsy teraka ianao dia efa tao am-pon'Andriamanitra zany zavatra zaraiko aminao zany. Dikan'izay tsy sakana tonga an'Andriamanitra tsy haneho ny voninahiny zay zavatra tsy mety rehetra nataonao fa fotoan'izao iovanao. Fa napaka-hevitra anankiray ny angatahako. Ny fiainanao dia tsy maintsy anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ny tanjon'Andriamanitra ao anao tsy hoe ampiasanao mba hanompo azy fotsiny fa izy dia te haneho ny fahatsarany rehetra amin'ny alalan'io fiainanao vaovao io. Zany na tonga azy nandany fotoana namoronanao indray ao amin'i Kristy Jesosy. Dia tenenitsika fa maro ny olona mahalala fahamarinana fa vitsy ny miaina amin'ny teny-pahamarinana. Fantany. Manana izy mahalala izy tia ny fahamarinana fa rehefa tonga ny testa miseho foana le amborokely dia zao ho vonoiny io amborokely io anatin'ny efatrandro. Ampokambopokely tsy fahazakana fahamarinana kely ohatrany mody kelikely zany fa tsy tiany Jesosy ny fialonana kely fitiavatena kely hitako manomboko zao fa oriny ty teny ty ny confession anao dia ho tonga réalité amin'izay. Ianao mba te ho tahiny, ianao mba te ahery, ianao mba te ho tena hiaina amin'izany fahamasinana zany, te zavatra nofonofonao tsara rehetra ao amin'Andriamanitra dia ho tonga réalité aorian'ny androany. Ka ny fandraisana amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny fanahinao, ao amin'ny ainao, ao amin'ny teninao dia mitaky exigence na fanapaha-kevitra tsara. Tsy ho an'izay maniry manko le izy fa ho an'izay manaiky hiaina an'le izy le izy. Dikan'izay ampitomboy ny intimité na ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Aza vela izy zavatra sakana an'izany. Andriamanitra no ambadiky ny fipoahana rehetra, Andriamanitra no ambadiky ny zava-mahagaga rehetra, ao ambadiky ny fampiasananao ny fomba tsy takatry ny saina rehetra. Fa zao ao anatin'le efatrandro mpiomanana io atovy azo antoka tsika menakavy fa ho tafaray tanteraka amin'Andriamanitra. Lavalava le fampianarana androany fa ny zavatra azoko antoka sarobidy be ny fiantraikan'izay eo am-pon'izay rehetra miaino mandritra n'ity efatrandro ity. Efatrandro voalohany Andriamanitra mijery atsika. Andriamanitra mijery atsika. Zavatra miseho zany dia tsotra mijery anao Andriamanitra. Anatin'ny fijereny anao dia zavatra anankiray ny teny hita mahita olona araka ny fony ve izy. Aza manome noty ny tenanao aloha miangavy ahako azafady aza manome noty ny tenanao. Fitaka faran'izay ratsy indrindra eo tenin'Andriamanitra tonga dia omenao noty ny tenanao hoe za mihitsy izay olona teny amin'ny paster zay. Raha vao miteny zao dia hoe ty le karazan'olona mety amin'Andriamanitra efa hiainako izany efa hiainako. Zay iainanao aloha dia saorana an'Andriamanitra. Fa le zavatra zaraiko eto le tsy iainanao fa mangin'Andriamanitra ao anatinao. Misy zavatra mbola mila esorinao. Tsisy olona parfait zany eto ambonin'ny tany. Tsisy olona tanteraka zany eto ambonin'ny tany. Fa eny andalam-pahatanterantsika araka ny tenin' Jesosy hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterana ianareo zay ny an-danitra. Noho izany misy fanafana tsy maintsy ananantsika ny anahaka an'i Jesosy ary ny fahatsarana tokony hijorontsika dia ny toetra an'i Jesosy. Manana n'le fo mety amin'i Jesosy fa ny rehetra ataon'i Jesosy mety rehefa ao anatintsika ny mamety an'i Jesosy. Tsaroako foana le tenin'i Jesosy ary aveniko foana le teniny hoe ozy izy Jesosy hoe zany teny zany ozy izy. Fa ny zavatra zany nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako dia ho tanterahako ny fifalianareo. Izy zany tianao zay ampifaly ianao koa fa alohan'ny hatanterahany fifaliana eo amin'ny fiainanao dia ampitoera ao am-ponao ny fifaliana. Inona ny fifaliana? Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho ozy dia ny andrenesako fa mandeha arak'izany fahamarinana zany ny zanako. Teo izy ny zanako sy lesany tanako hadidiko mandrakizay. Mba fantatrao ve tsy Rodolphe fa ny mateo amin'ny azo fijaliana mba hamonjenanao. Tsy Paoly, tsy Silasy, tsy izay mpanompon'Andriamanitra rehetra fantatrao hoe ampiasain'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao. Misy fotoana mila mahalala an'Andriamanitra ianao. Ary izay fahalalànao an'Andriamanitra izay dia hitondranao midingana tsara lavitra. Tsy mahafata raha ohatra ka hoe elana izay zavatra tsy mahasoa. Tsisy tombony ho an'Andriamanitra raha marintsika. Ary tsy misy hoe fakasitrahana avy amin'Andriamanitra
raha ohatra ka hoe ataonao tsy misy tsinony alianao fa ianao ihany ny sitraka ny vokatry ny fahatsarana sy ny fanapaha-kevitra mety hijoronao miaraka amin'Andriamanitra amin'ity takarivo ity raha i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mety eza nokatra ny fonao mahatoanao le anankiray zay tianao ary mitondra ny fahorianao rehetra fotoana zao tena hoe anokafantsika ny fotsika ananatsika communion lalilamina tena teteny amintsika hoe marina fa tendry taonjobilo antsika ty taony ity fa tsy fantatra na raha-pitso izy novenona na raha afaka pitso da rehefa avy eo ary zay fiomanan'izay mila iomanana ho isan'andro eno ity teny ity tsy manana akoatry ny androany iomanana ianao fa aza misaina an'izay raha-pitso satria amin'izao fotoana zao raha ny famantana sy ny zavatra hita maso eto amboni'ity tany ity dia fotoam-panehoana ao anatina fiomanana lalina iandrasana an'izany vanim-potoana zany atao inona moa ny zavatra rehetra ratsiratsy saina kely ty tena kely ty azo ny voninahitra kely vo ny voninahitra kely tsisy dikany tete hisongadina kely na amin'izay mety hoe fomba teo hita kely tete alaza kely tete ho kelikely reny ihany mitambatambatra de lasa bebe rehefa avy eo de aleo manova fiainana de n'izao fa le izy tsy inona mety ho vita eto ihany daholo ny zavatra rehetra tsika ny afaka mamita zavatra eto hoe ny zavatra eto tany vita ihany fa le atrika an' Jesosy rehefa avy eo manahoana ary le rehefa avy eo tsy vita 2 andro na 3 andro fa amakivaky mandrakizay ianao zao anefa manambavao mafalina zaina aminao Andriamanitra mitsinjery ny andro ny tsy fahalalana fa Andriamanitra kosa mandidi ny olona rehetra zay mahalala ho amin'ny fibebahana mbo amin'ny fibebahana marina izy rehetra so tsy fantatrao ara fa ny amoram-panan'Andriamanitra sy fitiavany any ary ho fahalemem-panany dia mitaonanao mba hibebaka aminy satria matosokafan'Andriamanitra zany dia fafahana fahatsika mivena sy mijoro amin'ny sitrapony tanteraka ka androany hariva miangavy ianao mihavana amin'Andriamanitra ny ianao atao zay vanana amin'ny aingana ao anatin'izao efaran'izao azoko antoka fa ao anatin'izao efaran'izao ahita olona araka amin'ny fony reto Andriamanitra atao laraka amin'ny fony Andriamanitra ary tsy fifadikanina sy fitokonan-kanina akory ny fifadikanina ho ataontsika fa tena tsy grève de faim le izy fa tena fiombonana amin'Andriamanitra le izy ary mino fa ho tafavoaka daholo tsika rehetra amin'ny 4 andro voalohany 4 andro voalohany lasa zay ny 2 andro mbola misy ny 2 andro mbola tsy tara ianao ary matonga ataon'ny tompo 4 andro le izy résurrection le izy ohatra ny Lazarosy na maty farana ao atsangana dia ny dikan'izay ny chiffre 4 zany amadian'Andriamanitra ny zavatra impossible noho izany le toetretretinao fa tsy afaka ntsony ambony ankalao io toetry hoe fitanao fa tafavoaka ianao dia tsy miverina ntsony amin'izay noho izany ao anatin'ny efarana fotoam-piazakazana le izy azahoana hoe za ngamba mifantsona novany ianina ka zao no ataoko ao anatin'ny fiasan-tsaiko satria tadavinao samborona daholo ianina tiako hovaina ianina non ianao aloha netefan'le 4 andro mba ataovy zay hovanao ataovy zay hovan'ny tsirairay avy ataovy zay hovan'ny niza ataovy zay hovan'ny tsirairay avy ianao zany ny tsirairay avy manova ny tena ao anatina fandiny tena efarana ho an'ny tsirairay avy isatokantrano zao avy alao andeha fa ny fitsaran'Andriamanitra ho avy ary ny fisehon'Andriamanitra tsy maintsy iseho tsy azo sakanana zany noho izany avy alao ny fon'Andriamanitra anova olona meo alalana mikosony lohalika Andriamanitra mba ahafahany hafa misambotra an'izay very rehetra amin'ny alalany kisony lohalika eo mandritra ny 4 andro koa mino fa ianao aloha voalohany eo anatin'ny 4 andro zasy ianao voalohany ary ny hafa rehetra manaraka ho azy vavakisika ray masiny tsara indrindra zay ny an-danitra misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao androany makasitraka ao anatin'izao fotoana zao ny amin'ny fampijoroana ny tsirairay avy amin'ny programa sy ny sitraponao fantatra Jesosy fa ianao ny lehibe an'ny rakay rehetrarehetra amin'izay zavatra mpanaovinao anay amin'ny fanompona Jesosy ao anatin'ny 4 andro mitondra fonay izay ao anatrenao dia mangatak'izay ny fisehonao nanjanako lavitra na ny akaiky Andriamanitra tena tahio zay hijoro tsara tena ataovy tanteraka ao anatin'ny fiainanay ny fahamarinany teny hoe katsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany fa nampo anareo zany rehetrarehetra zany fanjakanao ny katsahanay ny ampety ny fiainam-pananay sy ny ombonanay tanteraka aminao ampianary zao tena iorina amin'ny fitiavana marina tsisy fietsaram-bela tsy firaisam-po marina firaisam-panahy marina fiombonana marina fa zay lavitry ny antsonao dia ho akekezinao ao anatin'izao vavak'izao ndray Andriamanitra dia mine fo sitranao marary ho afahanao ny rofo rehetra ao anaty vavaka sy fifadikana dia efa hiditra tsehatra sady ianao anampy ireo olona tsy afaka manao an'izany fa miara-miobavaka aminay koa tsarovy aroka mivavaka sandatra izy ireo ho enoinao mitovy ihany na mifady na ny tsy mifady Andriamanitra ho an'izay tsy afaka manao an'izany satria zava-dehibe aminao dia communion ara-panahy sy fiombonam-po
ho an'izay afaka manatanteraka koa meoery izy mba ahafahany manefa an'izany anaty fandania tena tsara iombonanay amin'ny sitraponao tanteraka ho tahinao ny tsiray avy isatokantrano omenao hery ny tsiray avy isatokantrano ary ho tanteraka koa mianto pisiny ilana ho azy ny tsiray avy isatokantrano minao fa efatrandrom-pantania tena ny vanao anay sy anangananao anay zany ho fantsona tsara sy fitaovana anehoana ny voninahitra ao mba ho marina aminay amin'izay le anarana hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa zay fa tsy hoe zay fotsiny manonono eo fa nateraka indray zanak'Andriamanitra tsy zay le ilainao fa le tena zanaka manaiky hotarian'ny fanahy zanaka pakatony rainy ary zanaka tena mandroso ao amin'ny sitrapony rainy de tsy izy zany fianao Jesosy avy any Nazareta lay tokana mitoetra amin'izay fiandrianana mandrakizay sady tompony mpanjakanay ho anao ny fiandrianana ho anao ny fahatsarana ho anao ny voninahitra raiko tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hitanareo re Jehovah ka iano anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. De mametraka ny veloma finaritra ho antsika indray raha pitsariva toy izao indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny andro fahatelo mino fa hitondrantsika hatrany Andriamanitra amin'ny fisokafana amin'ny te mpanaraka an'Andriamanitra hatrany ho voninahitry ny anarany veloma